fiainan'ololetsy tsy vita mora raha voasolola fakeo elabeny mpanakora Izy ty tsy hitako fatea. Ka tokony atodika any aloha. Atodika izy amin'ilay alaitsara. Ay, Lazo aloha, lazo aloha. Mamaso fanomezana voninahitra sy ny fametrahany famasinandreo maritsora tamin'ireny fotoana ireny. Tsy misy zavatra ankoatran'izay satria ny zavatra ankoatran'izay zany dia nitaritanyireo olona izay fanjakana nanao ny tsakitsaky zato arivo ny olona sy ny mpitolona any amin'ny mpitolona izay ataony ho politika fa amin'izao aloha zany tsy resaka politika misy tamin'izany. Verina ihany araky voalaza hatramin'izay zany dia mametraka izay ny fehezam-boninkazo fanajana sy fahatsiarovana ary fitiavana indrindra ireo olona maty sy matory tamin'ny fotoana io ary anaja ny fanahany zareo mba verina indray amin'ity tanindrazana ity satria latsaka ambany ny firenena amin'izao fotoana izao mangataka amin'izareo zay izao fotoana izao jereo firenentsika efa eo nareo aza manalavitra zareo fa tsara hoe mba tsy miaraka satria mafy loatra mahazo malagasy amin'izao fotoana mivavaka izay mananteny izay fa ireo razana sy ireo matory tany miverena jereo ny tanindrazantsika mbaly fantaninao zay fa reo hoe maninona le olona tsiraray aby tsy dia manao an'izay indray fitiavan'olona sy fanahin'olona tsiraray aby satria betsaka nge mpitora firenena eto amintsika mpitora fanjakana fa aiza ho aiza ny fitiavan-tanindrazana dia ny hoe mametraka anao hitolona ny tany sy firenena ka izay fitorana entinao zay dia anasoa ny vahoaka io fa manasoa ve sa tsy manasoa ka izay zany ny hoe ny olona tsirairay avy ny tompona andraikitra amin'ny zavatra ataony fa tsy hoe mirana sy rana manao atao dia safo be masina dia tompona andraikitra doa le vahoaka ray manontolo tsy manaiky salamatra zao tsy manaiky hoe président république vice premier ministre ve membre gouvernement ve manao ny ataony dia ho responsable zany mety reo ili tsy manaiky an'izany zay toko ireo namana rehetrarehetra reo matoky fa tsy mitovy amin'izany fa hoe manana ny fomba fitiavany sy ny afo anatiny ao izy dia fanaovana zay zavatra zay ny fahatsiarovana ireo olon'ireo dia efa tsy mipetraka ao anatin'ny saina sy ny fo zay zavatra zay ka tsy maintsy atao satria raha tsy manao an'izay zay inona manay anay ahoana mpafiderevan'ireo razana lasa teo aloha reo ianareo ihany dia sy raharanareo zay hozy izy raha ohatra tsy manao zay ka zay ngamba no amaliko ny fantanina hetsika 13 mai 72 ny anarana hoentinay amin'izao fotoana izao manao zavatra io azay efa nentinay hatramin'izay tsy miova araky misy koa fantanina apetraka efa miova avenareo tsy miova zay tompoko fa dia izao foana fa zay li zany hoe misy tanjona ihany koa nge atorinato efa mbola tsy vitany androandro izy satria mbola zavatra mitoy izy io dia hoe mety ametraka zay aorinao anao hoe fampisehoana exposition dia itoy ampahafantarana tena hoe le tolona marina tsy eo tamin'izay fotoana zay efa nanao ihany zay tamin'ny taona lasa tamin'ny taona dia université sy mbola itoy zany zavatra zany dia ataonay foana zay ampahafantarana ny tanora sy ampahafantarana indrindra le toetsaina nanana tamin'izay hoe fahaizana rahina ampitiavana tsy misy resaka vola tsy misy resaka politika tsy misy resaka fiaviana fa tena hoe fitiavan-tantarana fotsiny amin'izao zay natonga ny tolona tamin'ny 72 hoe tafita soma tsara tsy misy zavatra hafahafa mitika mihitsy sasage anampy kely izay reto zany anisany atao hoe nitarika aniny mouvement tamin'ny 72 ary mbola nanoy foana mandraky ty ny androany tena tiana ho ampitaina dia ity raha misy mihetsika tsy ho karamay indrindrina ny tanora tamin'ireny ange zay tsy nisy hoe hanonga fanjakana tsy nisy hoe fitadiavam-bola mena ninona fa tena hoe
misy problema teo amin'ny fanjakana dia tsy maintsy hetsika tamin'izany fotoana izany ary zay ny tianay ho ampitaina indrindrindra ho an'ny tanora koa amin'izao fotoana izao hoe orzalahy tsy sanatry ho karamaina e zay vao andeha anafitra n'izao firenena izao amin'ny toerana misy azy zay le izy ny tena koa dokotera président ny conseil permanent tamin'izany fotoana izany dokotera Noely Noely aloha zay ny afantarany rehetra zay fa député dia ny anay ny tena tanjona dia ny apita ny fanilo passer le flambeau sy ny vazaha le fanilo dia arazava ny sain'ny tanora indrindra fanabe koa ny tena anay ary indrindrindra ny etsika tamin'izany zavatra zany dia ny fitadiavanay le fanagasiana dia ny teny razana ireo ny mahagasy itsika ny teny dia ny tany razana dia ny nakozy teo teny dia tany razana dia ny tanytsika lasan'olona daholo ka matoetsaina manetika zany zay ny tanora mba hiady fa ny tany Madagasikara dia atsika manontolo tany razantsika ka tsy atakalotsy mety volana atakalo vola dia amboatra ny toetsaina zany hoe amboatra ny toetsain'le tanora tsy hiteny zany zay tia tany razana zay ny tena tanjonay fa efa lehibe moa ny tena tsy maintsy ampitaina zany le fanilo ampitaina zany le tsy le fahendrena taloha ny hetsika tamin'ny 13 mai 72 dia hetsika ny vahoaka natsapa fa lasa ampelantanany vahiny ny firenena ka ny hetsika 13 mai koa zany dia fampatsahivana hoe tandremo fa raha ohatra hivaratra tandrazatsika dia eo aopon'ila foana le 13 mai 72 ay zany tika zay angamatika zay olona matahotra zay satria izy dia mieritreritra hoe sao dia sanatria misy fiverena ty aminay reo razana maty ireo zay maritoareo nazy sy fanany mieritreritra nangataka tena androaly zany dia mbola tsy nahazo ihany fa tatorina voainkaigna tamin'ity herinandro ty zareo hoe nanome zay autorisation zay ka izay filazany fa hoe angataka autorisation anaovana exposition zay no everiny sany teneniny amin'olona sy tany amin'ny télé fa hoe any andoaly zareo zay mbola tsy nanatitra voninkazo taiza misy fa tamin'ity toerana ity zay toerana misy le fahatserovana sy misy olona maty sy martiora zay ny fametrahana voninkazo ohatran'izay ka mety misy fahadisoana zay zavatra zay ka rehefa na izany na tsy zany ary dia anazy zay fa ny zavatra nataonay dia hoe sotran'Andriamanitra zay androany sy ny razana mbola tafapetraka le fahatserovana sy fanajana andreo efa nisy fahombiazana nomboka tamin'ny 72 fa tsy vo izao akory satria tamin'izany tadidinareo tsara fa hoe nisy le hoe fanisakitsahana fomba fampianarana zay manko averiko foana zay zavatra zay resaka fampianarana natombohan'ny tolona ka io tolona io zany dia efa niova fanjakana dia efa nahitsy zany fitoranany fampianarana sy nany accord de coopération ary nahitsy ka noho izany tafita izy faharoan'izay tao rehefa verena avy avanosolava zay rehefa avy anosolava zay tamin'izay fotoana zay dia nisy le resaka hoe komity ombona mpiasa sy ny mpianatra dia iny no nangataka sy nanao fahatsiarovana ny hoe ireo maty ireo tsy mangataka zavatra misy ka tadidinareo fa nisy ihany koa tamin'ireny fotoana ireny hoe ministra frantsay tao amin'ny travaux publics tsy zany fa lisa dia ny zavatra iny te fahombiazana daholo ny fampianarana nangatana koa fomba fampianarana be mba ho vonjena le fampianarana be mba ho aingakaingana kokoa ho an'ny mpianatra sy ny tanora malagasy ny fianarana raha ohatra batao amin'ny teny gasy nisy io zavatra koa taty arena laza ihany koa zay tamin'izay fotoana zay fa hoe le cadre mpitondra fanjakana teto amintsika mba avelao malagasy amin'izay no andray le fahefana fa tsy vazaha foana satria ireo vazaha reo napetrapetraka eran'ny fanjakana malagasy ka raha antananareo fa hoe nisy fiovana hoe nisy fiovana mihitsy zao hoe raha tsika miaina izao fa tiako fantatro manko tianareo eviana efa maninona tsy mandroso ny firenena dia aveliko foana zavatra izy hoe ny firenena dia tsy mandroso satria ny mpitondra tsy mampandeha azy ny mpitondra mandiso ny fanantenan'ny olona ny mpitondra manodikodina zava-misy sy ny lalàna eny hatramin'ny fananam-pirenena hodikodiny mpitondra ka tsy mety handroso ny firenena fa tsy le hoe tolona akory fa ny olona mampiatra ny izy no mahatonga zany hitanareo ngapa na ny lalàna ary na lalam-pandrenana ary hitsakitsahana tsy mety ataontsika aiza no androso amin'izany ny tany sy firenena ka noho izany mbola averiko ihany fa hoe arakaraky ny olona io
zay mpitondranao an'le firenena tsy mamenao fahefana satria mamerina foana ary mbola veriko aminareo koa androany dia ny hoe ny olona tokony mena fahefana na oviana tokony mba hanaovana enquête de moralité hoe mba olona nanao any ty olo ty tamin'ny fiaraha-amin'ny aina tany amin'ny olona tany misy azy tany tany ampianarana tany tany amin'ny asa misy anazy any aloha metrahana azy amin'ny zao tsy maintsy hita ireny hoe olona mpanososy olona mpiavonavona olona mpandravarava olona mpanambaka zany tedavina tsy fantatro ohatran'izay fa hitako man'izao fotoana zao dia reny olona ratsy reny tedavana mba hitondra tany sy firenena ka tsy mety handosy tanytsika dia hoe jerevo tsara neo andraikitra izy olona hoe afaka anao ny fahamarinana anao ny zavatra tsara sy mahafantatra ray fitiavatandra zany satria raha olona mpanao afera ve hoe mpanao afera fa fantaloha mpanao afera mpitondra fanjakana tsy diso mihitsy izy raha ohatra hoe mangalatra sy manao afera satria zay ny asany zay fanaony fa raha olona tsy mpanao afera nipetraka eo ao hitanao fa miovina tsy voatery hoe tsy vanina dodolo ny malagasy fa misy olombanina ihany fa reny olombanina reny fananina ailiky reny satria tsy afaka manao fianamarika amin'ny olona ka raha ohatra ianao ka hitena ny zavatra zay dia tsy misy hoe zavatra hoe azo everina hoe tsy mety fa le sitrapolo le olona mpitondra mihitsy mahatonga izy hoe tsy hotafita ohatran'izay fa tsy henoko tsadidiko tsara hoe fantenao farany le manao na hoe tomany ahy satria tsarakaraky ny napoziko sy napoziny mpitolona rehetrarehetra fa tsy za rehetra koa ry mbola veriko koa fa tsy za rehetra tompon'ny tolona ny tolona rehetra da ny rehetrarehetra fa dia samy manana fomba itiavany azy fotsiny hoe atsovana le izy ka raha ohatra manontany hoe ahoana fahitanao azy zao fotoana zao dia tsany amin'ny tsizy le izy satria matory zay nanao ny tolona reny natoytsika nanao tolona taty ariana koa zany dia tia hita zavatra tsara zay no ohatra napetrako foana matetika ndraindray dia za hoe misy raisy ohatra hoe misy renim-pianakaviana anankiray hoe tiany ny zanany tiany fianakaviany dia manamboatra izy sakafo andreo dia manao mayonnaise izy aodiny le mayonnaise nanjary tay rehefa avy eo dia ohatran'izay zany zavatra hitanay zao fotoana zao hoe nanatena hanome mayonnaise ny vahoaka zay nefa nio ny zavatra mahazo atsika dia ohatran'izay teneniko teo zay zany hoe diso fanantenana be da be mihitsy zay dia fanasy ny toetran'le olona mpitondra reny olona reny mbola veriky ihany fa hoe tokony hotsongaina sy ho fidiana izy anomena andraikitra fa tsy alefa fotsiny amin'izao le izy fa le tolom-bahoaka ve anome inona rehefa avy eo hoe move le olona mitolona reo anatanteraka sy anao le zavatra ohatra fotsiny hoe misy président zao mininy izy hoe zao no ataoko propagande izy zao no ataoko tsy atao le zavatra ka raha hitolona indray dia ho fatindray ny olona dia inona dikan'izay satria tsy antanteraka le zavatra iny le olona ka tsy mety ilaina ny tolona anovana zavatra fa le olona anatanteraka an'le tolona rehefa avy eo move manana finiavana izy anao zavatra rara fa tsy olona anao zavatra volana karazany hoe manenina tamin'ny tolona natao zay sanatria za tsy manenina fa raha ohatra mbola tiana overina le izy satria manana fanantenana io le fanantenana ave amin'ny ho tanteraka dia tena mbola anao mihitsy ny tena fa tsy zay misy zoom mihitsy zandro izy rehetra teneniko anao teo hoe ito ny tokony atsona zao fahatsiarovana dia tonga eto ny solitenany président Alera Marsoni izay mpitolona tsy mivady belirano ary tsy milavolefo hatramin'ny zava-misy rehetrarehetra teto amin'ny tany sy ny fanjakana ankehitriny dia tonga eto izay solitenany amerina izany ndraika mitondra ny teny manao hoe ny vahoaka tsy maintsy mandresy Alera Marson tsy maintsy mivoaka amin'ny fontsy Alera Marson amin'ny resaka fanaterana voninkazo dia zany Andriamatoa Alera Marson zany dia tsy nijanona mihitsy hatramin'izay na tany amponjy izy na mbola tety izy dia tsy nijanona izy fa izy ny tsy maintsy voalohan-darana manatitra n'izany voninkazo zany ahafantarana fa mpitolona tsy mivady belirano iny ary tsy manaiky ary izy dia nijoro foana indrindra tamin'izany resaka problema na resaka tany zany dia Andriamatoa Alera Marson dia tsy nijanona mihitsy fa niaro indrindra fa ny tany dia davy mivahiny ho botona ino zany hoe tena foto-kevitra nanateranareo voninkazo foto-kevitra nanateranay voninkazo dia fa naporifonay fa ny vahoaka miara-dia amin'ny Alera Marson dia tsy maintsy mandresy ary ny vahoaka koa dia misy mananteny zay fa
miandry an'izay voany Andriamatoa lera maro zao zay ka mbola mameriny zay ny hoe tsara ao izy dia hitantsika eo marina dia nitolona koa tsy ho vita eo fa mitoy nitolona fa voay izy ifakahitantsika eto amin'ity firenena ity. Izay ny anaranao? Ny anarako dia Andriamatoa Rafamezatsy Rochelle, solotena Andriamatoa lera Marson eo anivon'ny Masters. Solotena n'Andriamatoa Alera Marson izay mifonjaina nohon'ny filazana fa hoe raharaham-pianakaviana. Aminay nefa dia tsy raharaham-pianakaviana ny zavatra mahazo an'Andriamatoa lera Marson ankehitriny satria tonga izy dia natsonga tao amin'ny tribonaly dia tonga dia nalefa MD tonga MD teny Tamora dia nitsindrina 3 volana dia nitsindrina 3 volana dia mbola nitsindrina 3 volana dia asa indray na mbola nitsindrina 4 volana indray. Aminay dia izao ny olo-marina oko ivoaka amin'ny fonja fa ny olona nanao ny tsinety nanodikodim-bola mpanjakana nandatela fa-drakotra anarem-pirenena izay hita ankehitriny ary efa eto atorana ankehitriny na dia nisy ary nitsoaka ny ivelany lera Marson avoay tsy misy atakandro fa olona tia tanindrazana iny fonjay kosa zay navita ratsy teto amin'ny firenena. Eto zay dia misaotra ny SMM zay nilaza tamin'ny fetin'ny asany hoe zay nanitsakitsaka ny lalam-panorenana ka lalam-panorenana zany lalana fototra no hitsakitsahana dia mazava zany fa firenena tsy tandalana intsony Madagasikara ka aminay tsotra ny anay ny resakay avoay Andriamatoa lera Marson maly izy zao nampakarina tao amin'ny tribonaly dia nasaina nanao siny fotsiny indray tsy fantatra na ahoana fa aminay tsara ao izy fa olo-marina iny aminay dia ho hitaony tantara fa gadrao kosa zay navita ratsy teto amin'ny firenena indrindra fa tompona ndraiky tamin'ny kolikoly ka nahatonga nyty firenena malagasy ity toy izao. Izy ty fa délégation tonga zasy tsy avela mity asa ary efa tsy nomena faizam-boninkazo apetraka amin'ny tany zany ianareo tsy maninona fa zay olo mifanetetena dia ametraka izy zay mitaratsy ny fahafahan'ny Madagasikara androany fotoana manatantara ho an'ny firenetsika fahatelo ambin'ny folo ny volana Mai zay misy ny raha latsaka teto amin'ity tanindrazantsika ity mitady izany fahafahany zany ary mandrak'androany mbola tsy hita ary mbola tsy tratra ny tanjona ka mitoy ny tolo tsy latsaka fotsiny ireo raha na latsaky nireo zoky ray aman-dreny teo aloha fa nataony ho an'ny taranaka faramandimby izany fahafahany zany. Madagasikara dia mitady an'izany fahafahany zany ankehitriny fatatsika ny ainan'ny firenetsika latsaka katerena tanteraka ny firenena misavoritaka ny fitantanana tsy mahomby ny fitantanana mila fahafahana Madagasikara izay ny antony atsiarovantsika an'izao tantara navelan'ireo zoky ray aman-dreny androany zao. Voatitra ny voninkazo ina ny toy ny hetsika ary fa miteny zahay fa hoe ny tanjon'ny RMTF dia tsy mijanona amin'ny fanaterana voninkazo fa mitolona ho an'ny fanarenana ifotony ary vonona hitondra ny anjara borikiny hanarina ny firenena zay nitolona zany zay hoe mitolona amin'izay tsika ho any amin'ny fanarenana an'ilay firenetsika satria latsaka aterena lalina izao firenetsika izao. Mazava ho azy ary hitatsika izao fa mpitandro filaminana be dia be no aviela ho solon-tsakafo ny vahoaka malagasy tsy ny vary no ampidinina tsy ny vahoaka no tandrovana fa mpitandro filaminana no alefa ho solon-tsakafo ko noho izany izay le lazainay fa hoe mitoy ny tolona ary ny tolona zay ho ataontsika tsy ho fanateram-boninkazo fotsiny ho fa ho fandraisana andraikitra hitantana sy anarina nyity firenetsika ity.
ho hitanareo mpanao gazety ro fantatrareo mpanao gazety satria ianareo ny tompony fahefana faefatra dia tsy maintsy ho fantatrareo ho zany ary ny vahoaka koa ny tompony fahefana dia ho apitatsika sy ho avelatsika ho fantapoky fantam-pirenena ny vahoaka malagasy izay tolona ho ataontsika izay ny androany zany janona amin'ity fanateram-boninkazo ty fotsiny ny androany dia hitatsika fa nanatitra voninkazo tsika ary zay ny antsoina vahoaka BDB amin'ity androany ity fa indrisy mo fa ny mpitandro filaminana tonga tsy nantsona nasesiky ny razana no fitiavatany razana dia isorana andry zareo fa ny mpitandro ny vahoaka dia hitatsika fa tahotra fampiroroana na ny tenanay ne nahazo menasy hoe ho tifirina ianao rehefa tonga eo hoe ho votsamborina anao rehefa tonga eo hoe tsy maninona fa ho antanindrazana zany fa mbola hito koa zahay mandraka androany Sani. Sini na dulu ya kopinya. Lagi di sana. Nyara. Amin'ny androany eto amin'ity toerana ity eto amin'ity 13 mai ity moa zany misy atsika io manamorona ny lapan'ny tanàna amin'ny ankapobeny raha jerena amin'izao lera zao dia efa nisy ireo tokon'olona izay nametraka voninkazo tao anatin'ny filaminana tanteraka na voalohany izy ireo nandray andraikitra nandray fepetra ny andaminany azy ao anatin'ny filaminana ary nanaraka koa izy ireo zany ny tolomarika ny mpitandro filaminana afahana miatrika patoniana ny fahatsiarovana ny andron'ny telemifolo ny zavatra tsy piana manokana dia hita fa manaraka tokoa amin'ny tsakany sy andavana zany na ny mpandeha tongotra ny mpiasa fiara amin'ny lamina izay napetraka zany amin'izao tontolon'ny andro izao ny fotoana araka ny fanontanian'ny olona teo ny hoe ny fotoana mety alany reto mpitandro filaminana reto na ny anesorana ny fanakanana amin'ny lalana maro isan-karazany dia miakina indrindra amin'ny toedrara toejavatra izay iainantsika manontolo ny andro araka ny tenenina dia mety ampy azy ireo mpitandro filaminana reo ny fiainan'olona tsy vita mora raha voasolona fakeo elabe ny mpanako